eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka kosa sandray dia mandroso araky ny tokony izy ny fiara-miasa eo amin'ny Air Madagascar sy ny mpiara-miasa stratégique Air Austral. Nitondran'ny filohan'ny filakevim-pitantanana Air Madagascar fanazavana ihany koa ny mikasika ny filiale Tsaradia. Misy vokany ny fanarahana ny drafim-panarenana na ny business plan ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Raha ny fanamariana izay nentina Andriamatoa Eric Kohler filohan'ny filakevim-pitantanana. Depuis depuis le mois de décembre, 1er décembre, ça c'est important. Depuis le 1er décembre, nous sommes là. Nous ne sommes pas retournés prendre un arrière en Fanzakan. Ça veut dire que ça peut marcher. Oui. Gestion saine, gestion avec l'intégralité de cette compagnie. Avec une bonne gestion, il faut suivre ce business plan à la lettre. Ça c'est important aussi. Mikasika ny trosa indray dia fantatra fa vao efa avokoa ny trosa ny Air France. Fabrice Trosaton, c'est comme Air France. L'âme à Madagascar, c'est Trosaton. Juste un loyer à l'aéroport dans la gros, c'est tous les mois qu'il faut payer. Il a mis un consensus, un petit contrat milliard plus. Comme je vous disais, problème milliard plus, on consomme à payer 4 réacteurs. Et depuis qu'on a pris les Airbus, baril comme $50. Les autres, c'est comme reste, peut-être presque à $90. Les charges en exploitation européenne, t'en as rien d'année. 1000 euros, 4 Airbus. Efa anatin'ny dingana famaranana amin'ny fametrahana ny filiale Tsaradia isika amin'izao na dia somary misy fahatarana kely aza ny fametrahana azy io. Ina makany Tsaradia problème ny ata Kodiata. Les Kodiata fa mivoaka lasa TZ les code ny Tsaradia. Izy koa mivoaka i Tsaradia dia mivoaka 100%. Mivoaka mihitsy amin'ny roplana, mivoaka amin'ny code, transfert amin'ny piasa, tout ça. Izy valana compagnie fa 100% Air Madagascar. Tanjona moa ny anomboan'ny Tsaradia miantoka ireo sidina anatiny amin'ny fotoana mahabetsaka ny mpizahatany na ny haute saison.